Nanamafy ny eo anivon'ny komina Varatsena, distrika Ambohidratrimo, fa an'ireo fokon'olona manana taratasy mazava ny tany izay mampisy disadisa ankehitriny. Nanara-dalàna ihany koa ny fanomezana karatany ho an'ireo fokon'olona ireo. Izy zany amin'izao le olona le fokon'olona mamboly an'le tany manana taratasy ara-dalàna mivoaka avy amin'ny komina, manana karatany, manana taratasy ara-dalàna. Dia misy olona avy Antananarivo zanak'am-pielezana ihany izy, zany hoe efa niady tamin'io ny ray aman-dreniny taloha. Dia izao koa mbola mitsangana amin'ilay izy dia ao zany zao ny olana dia miady ry zareo zany manomboka zao dia ohatran'ny hoe mikorontana foana efa mampolopolo taona koa zay. Dia mbola tsy hita izay tena fahamarinana nefa le olona manana taratasy karatany ara-dalàna indray zao no manjary hiaran'ny Tsindriazolena. Tsindriazolena zany zao le tany zany zao bodony ataony. Manao le fokon'olona, le tompon'le tany satria manana taratasy ara-dalàna izy avy teo amin'ny komina, manana karatany ara-dalàna izy dia mamboly an'ilay izy le olona dia lasa ohatrany hoe tonga ny fididinan'le vary dia lasa crime, lasa miady ao ry zareo amin'le miady an'le vokatra, alainy akerin'le vokatran'le olona. Toerana aloha zany ireo tany niadiavan'ireo fa maromaro ihany satria Ambalatevana, Mbomirahavavy, Miadanambinina, Tsimihahema, Andrefan'Andranonahitra. Ireo zany le tany tena niadiavan'ireo tany am-boalohany tany. Dia ireo tany ireo zany amin'izao fotoana izao efa ananan'ireto le mpandovan'le taratasy fanamarinana, ananany karatany ara-dalàna. Io olona mibody an'le tany io nefa le miditra akeriny io tsy manana taratasy izy. Ary lova ny hitondrany an'le tany nefa le lova zany tsy manana fanamarinana izy amin'le fandovana. Nangatahany indray le tany amin'ny domaine hoe hosolam-pangady dia nataony tany amin'ny domaine, irahan'ny domaine izy makaty amin'ny komina, le komina indray no lazainy fa hoe tsisy raharako izay komina. Ary ambaniny mihitsy le karatany satria nakany amin'ny domaine izy dia hoe miainga avany satria efa misy bifa aty amin'ny komina, miainga avany fotony ny fanana tany. Nefa izy ohatrany hoe ambaniny le komina. Nampiantsoany maire izy tamin'ny resaka ady tany io eto ny taratasy pirofo anananareo ny tany, tsy nitondra izy. Tsisy fa hoe zay tsy mampiseho taratasy amin'ny komina. Zany ny zavatra mitranga aty. Dia ny tena tompony indray zany le manana taratasy mazava avy aty amin'ny komina indray ny lasa anaovana Tsindriazolena. Ka ny fokon'olona sy ny komina zany dia manamarina an'ireo tompon-tany izay efa mipetraka aty amin'ny toeran'ireo, ireo no manana taratasy ara-dalàna. Mampalahelo fa ny olona manana taratasy mazava sy ara-dalàna avy amin'ny domaine indray no hiarany antso-tsay. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery ity raharaha ity ireto fokon'olona ireto. Misy tena manao amin'ny fanjakana manao hoe ny soratra mipetraka avy amin'ny teny mandeha ka mampiresidany fokontany tompoko dia malahelo ny tenako. Malahelo ny tenako satria nahoana? Ny olona manana taratasy mazava ara-dalàna avy any amin'ny fanjakana, avy any amin'ny domaine indray hatreto no ampidirina fonja. Raha mbola misy fitondram-panjakana mahefa ray tompoko ambony eo raha mbola misy fitondram-panjakana mahefa avo ny marina fa zaho maseho fokontany mahita amin'ny papier-n'ireo olona reo aty fotony aty atsony izy eny amin'ny fokontany aiza amin'ny papier nanao ny tany fa reto olona reto efa nampiantsoana zavana ny marina amin'reto tany reto, aleo hiakatrano izy azo azy zany nampiantsoana ny an-daniny nasehony ny taratasy amafananany amin'ny taniny ananany acte de autorité voaka vao ny domaine. Normal la maire mamoaka ny karatany satria fanjakana nanajorony io bureau fotony io. Dia nefa teoriana le olona manandrary indray re tompoko milasa miditra fonja ary mijaly. Tsy misy afa-tsy ny fanjakana foibe sisa no hany hianteran'izy ireo ho hiatrany sy fokontany iray manamafy izany. Dia na ny antsoavo ataoko amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka madinika aty anivon'ity komina riralina Varatsena Salemaka ity. Oka re tompoko mba ho jerevana akaiky ireo vahoaka ireo fa tena mijaly satria matoa nasian'ny fanjakana ibifa ifotony io dia pirofo mazava tsara fa ho fanana tany eto anivon'ny komina. Ankehitriny nefa izy dia ohatra misy manao tsinitsinina, misy manambany an'le bifa tsy fantatro ny anton'izay zavatra izay. Ka za dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa isana ambaratonga hatrany ambony any mba hajerevo akaiky le vahoaka fa tena mijaly manoloana zao ady tany zao. Io ny tena olana misy ny fokotany edidiko ady tany io tompoko ary ao anatin'ny fokotany ity mihitsy nisy nikorotana io tamin'ny alatsinainy teo. Manontany tena ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina fa hoe lasa tsy misy dikany indray ve ny karatany izay nozaraina. Tiana atao amin'ny fitondram-panjakana zany hoe misy heriny ve le karatany sa tsisy heriny.
Fa le olona le tena miditra keriny amin'io zany de manambany mihitsy tsisy dikany zay karatany, inona ny dikany zay karatany. De safia zany na le mpitondra ty anatin'ny commune aza de lasa menatra eo anatin'ny vahoaka hoe fakambola fotsiny ve nataonareo commune am'ty karatany ty e. Tany ananany karatany ara-dalàna nefa ny tonga amin'ny manam-bola mibodo azy. Zany zany ny zavatra misy aty. De lasa le vahoaka aza de lasa eo anatin'ny ben'ny tanàna de lasa ohatrany hoe tsy mahasy teny am'le vahoaka le ben'ny tanàna am'le karatany. Kanefa io zavatra ao anatin'ny tetikasa présidentiel io. Iresaka karatany io ary ny fanjakana zao de efa mieritreritra hoe amoaka roa tapitisa karatany am'ty taona ty. Mialohan'ny élection. Nefa le olona ty ambanivohitra zany de ohatrany hoe kivy le vahoaka hoe tsisy dikany ve zany ngamery ty karatany ty fa ahoana. Le olona manana taratasy ara-dalàna, manana karatany kanefa zao ny olona tonga de lasa manao keriny mibodo zavatr'olona ohatran'izao. Mbola manamafy ny ben'ny tanàna fa an'ireo fokon'olona izay manana taratasy ara-dalàna sy nanamaito milaliny tany, ireto tany misy dizadisa ireto. Ka raha ireo tany reo de tena ananan'olondreo ara-dalàna, fa raha izay no entina amin'ny firenena ny ty Madagasikara ty de ny tsy manam-bola de mangina volamena, fa ny manam-bola sy ny olona tsy nandrao hoe nanao maito milaly ny tany ny sitraky ny tany de oka ny fanjakana andinika sy eritreritra mba zava-misy zany. Antsoavo nataon'ny lefitry ny ben'ny tanàna mba hamerenana ny miaramila hiasa eo amin'ny commune Avaratsena fa tsy misy idirany ny ady tany izany. Avereno le miaramila ato amin'ny commune Avaratsena iverina fa tsisy idirany ady tany zany.